mila mitsika ianao amen na ofafainy amin'ny lanitra ny tananao amin'izao fotoana izao a dia misaotra an' Jesosy a ny amin'ity fotoana sarobidy ity Jesosy a misaotra anao ny amin'ny fahatsaranao misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra fa tsy miovy ianao misaotra Jesosy satria tsapanay hoe vao maraina dia miteny aminay sy miresaka aminay ianao ndry fantatray Jesosy hoe te hanana fifandraisana manokana sy te hanana fiombonana lalina aminay ianao Jesosy a anongilana ny sofinay zay amin'izao maraina izao andre ny sitraponao rehetra ary ao ka tsy ho faly fotsiny izay ao mpandrenesana fa ka ho tonga fiainana ankatoavinay izay rehetra ambaranao satria ny teninao dia fiainana misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafy be antsika ho an'i Jesosy a mahazo toerana vetivety halleloja misaotra ny tompontsika ny amin'ny tombonandro a manonona ny fiadanan'i Jesosy a sy ny fahasoavany a ho amintsika tsirairay avy halleloja any loha hevitra ifampiarako amintsika androany a dia fiombonana manova fomba fijery amin'ny anaran'i Jesosy a fiombonana manova fomba fijery halleloja rehefa miombona amin'i Jesosy tsika tsirairay avy ary zay ry afatra hatramin'ny voalohany teo a misaotra ny tompontsika satria tena mamerina antsika ny point de départ Andriamanitra satria raha diso ny fanomboanao a dia mety ho diso ny azakazaka ao rehetra halleloja fa tsara ianao manomboka eo amin'le ligne de départ dia eo ianao manomboka miazakazaka mba hahatongavanao a any amin'ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao amen ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia manova fomba fijery inona moa novain'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra rehefa miombona amin'Andriamanitra tsika dia miova ny fijerintsika momba an'Andriamanitra amen tenenao akaikinao hoe miova ny fijerinao momba an'Andriamanitra hoe nisy fotoana rehefa mbola tsy tao amin'i Jesosy tsika dia nanana hevitra be dia be momba an'i Jesosy a momba an'izany antsoina hoe Andriamanitra izany fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao rehefa miombona amin'i Jesosy ianao dia tena fantatrao hoe iza marin'Andriamanitra ny problème zany a misy eto ambonin'ny tany ny olana misy eto ambonin'ny tany sy ny olana misy eo amin'ny tsirairay avy dia ny tsy fahafantarany hoe iza marin'Andriamanitra rehefa tsy fantatry ny olon'Andriamanitra dia izy no miezaka mametraka définition atao hoe tsara sy ratsy izy no mametraka définition atao hoe fiainana izy no mametraka définition atao hoe fahafatesana fa rehefa fantatrao Andriamanitra ka miombona aminy ianao ka avelanao izy hitarika anao a dia izy no manambara aminao ny sitrapony rehetra izy no manambara aminao ny tsara sy ny ratsy zay ny problème any Adamaseva rehefa tao amin'ny Saedena te halalany tsara sy ratsy ivelan'Andriamanitra ary zareo dia izy ny te hamatra hoe zao ny atao hoe tsara dia zao ny atao hoe ratsy ny problème eto ambonin'ny tany dia zay raha mandinikantsika ny olombelona zay mpanota no miezaka mamatra ny atao hoe tsara sy ratsy dia rehefa tenenao izy dia nareo koa mitsara nareo koa miteny foana nareo kristianina malaka ambara foana nefa lefa hota ao anatin'ny olona mahatonga azy te hametraka définition hoe zao ny atao hoe tsara dia zao ny atao hoe ratsy dia zay mahatonga ny olona miteny aminao hoe tsy fahotana nge zany tsy grave be ange zany zay mahatonga antsika tsy maintsy mahalala an'Andriamanitra aloha rehefa fantatrao Andriamanitra dia maneho ny tenany aminao izy dinana zavatra ataony voalohany maneho ny fitiavana izy ary amin'ny alalan'izay fitiavana izay mahatonga ny masonao hisokatra amin'izay ahitany tiany sy ny tsy tiany ahitany mety sy ny tsy mety ahitany tokony atao sy ny tsy tokony atao halleloja tombontsely no akaikinao fataro Andriamanitra hoe amen mila mamantatra an'Andriamanitra tsika tsy diso ny fanambaratsika hoy izy ny tenin'Andriamanitra halleloja hoy izy ao amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo a ny andininy fahadimy a ka hatramin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafito Joba 42 a sokavantsika vetivety a 42 5 6 7 rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao vaky ny teny a fandrenesany sofina ihany ozy izy no nandrenesako anao fa ankehitriny zao kosa dia ny masoko no mahita anao koa dia miaiko sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina ary rehefa voalazany Jehova tamin'ny Job zany teny zany dia ao koa izy tamin'ny fahazatema mita hoe mirehatra aminao sy ny sakaizanao roalany fahatezerako satria tsy mba marina tahaka ny filazan'ny Job mpanompoka ny filazanareo diso ny fanambarany diso ny filazany ilay namany Job momba an'Andriamanitra dia tezitra Andriamanitra ary zay no antony nahatonga an' Jesosy kay satria any amin'ny testamenta taloha rehefa mamaky tsika dia ny fiasan'Andriamanitra dia mifandray amin'ny toetran'ilay olona ampiasaina
dia rehefa ohatra hoe tezitezitra vany ali mafanafana vaivany izy dia manozina dia mitranga le ozina dia nieritreritra ny olona hoe Andriamanitra koa zany manozina afaka manozina zany tsika misy alitarana tsangana ria dia andao tsika hanozina satria ny sary hitany Andriamanitra zany mandringana Andriamanitra zany te hamon'ny olona rehetra Andriamanitra zany misy hevitra be dia be dia tsy maintsy tonga Jesosy satria diso ny fahafantaran'olona azy diso ny fahalalan'ny olona azy amen ary le fahafantarana tsy le hoe fahafantarana fotsiny hoe mahalala ao amin'ny saina amen fa le fahafantarana vokatry ny fiombonanao sy firaisanao amin'i Jesosy misy karazana fahalalana ndray mampireharehanao fotsiny le izy misy karazana fahalalana ndray mampotsina anao fotsiny le izy na hainao amin'ny teny Hebreo na hainao amin'ny teny Grika ny momba an'Andriamanitra rehefa tsy miombona aminy ianao rehefa tsy miray aminy ianao dia diso ny fahalalanao satria tsy miainga eo amin'Andriamanitra le izy fa mainga eo aminao sy ny nofinao zay mahatonga tsika tsy maintsy manomboka miaraka amin'i Jesosy satria na maneho toetra tsara ary tsika ivelan'i Jesosy dia sous-entendu ny ao ambadika iny misy atenta foana na iny fihetsaram-belatsy na iny te ho hita fa tsara ianao fa rehefa miombona amin'i Jesosy sy miray amin'i Jesosy ianao halleluja dia fantatra hoe zay le toetra any Kristy zay fa mivoaka amin'izay zay le maizy azy any Kristy raha mandikina re misy olona nge tsara toetra lavitra noho ianao nefa sady tsy mamonjy sekoly no tsy mino ny Andriamanitra ivavahanao fa tsy nitoetra tsara seho anao no antony hatongavanao any an-danitra fa fiombonanao sy firaisanao amin'i Jesosy mihitsy aloha dia vokatr'izay fiombonana zay maneho toetra tsara amin'izay ianao maneho an' Jesosy zay amin'izay ianao miova amin'izay ny momba anao ray manontolo halleluja ka ny olana ovahana androany ndraindray diso ny fahafantarantsika an'Andriamanitra ndraindray diso ny fahafantarantsika an'Andriamanitra halleluja androany mino fa omarina ny fahafantaranao an'Andriamanitra fantaro Jesosy ny harena ambony indrindra ny mahalala an' Jesosy ary rehefa fantatrao Jesosy tsy mitanondrika zany ianao tsy tsivy zany ianao amen tsy olona mora maratra zany ianao fa olona vonina amin'ny fotoana rehetra zay na tonga an' Jesosy tsy maintsy nidina hozy izy ateo mba tsy ho diso ny fanambarana halleluja ao amin'ny filazantsara ny Jesosy rehefa nitory filazantsara voalohany Jesosy ao amin'ny Matthieu 5 teny an-tendrombohitra dia raha mandinitsika mamaky an'le lava be le izy dia miteny foana Jesosy hoe fa voasoratra hoe fa za milaza aminareo hoe zany hoe te handrava zavatra mihitsy Andriamanitra zany satria misy fomba fisainan'ny olona hoe rehefa nanota ny olona anankiray dia mila melohana miaraka amin'ny fahotana iny izy dia mila maty fa zaho izy Jesosy miteny aminareo hoe zao le didim-pitiavana zao le lalàna vaovao zay hoentiko aminareo zao amen ny epistily moa dia manambara mihitsy lavidavitra hoe zavatra ety ivelany ampidirina le izy fa Kristy mitoetra ao anatsika mihitsy le izy amin'ny alalan'ny fanahy masina sy amin'ny alalan'ny fiombonantsika sy firaisantsika amin'i Jesosy andao iray amin'i Jesosy tsy misy fahatsarana ivelan'ny fiombonanao amin'i Jesosy zany ary zay ndray samy mpanompon'Andriamanitra teo pasteur Junias sy pasteur Sandratra rehefa ndresy izy teo momba ny fitiavana voalohany mety efa nitantaraka teto fa veriko zarena ihany tsy manenina nisy ranabavy zay rehefa ndresy izy dia zao nolazainy hoe zaho ozy izy taloha ozy izy tia an'Andriamanitra tena tia an' Jesosy aho ozy izy dia zaho ozy izy mivavaka foana miditra am-piangonana mitera an'Andriamanitra tomany tena hoe mazoto aho ozy izy fa nanomboka niaraka tamin'olona ozy izy dia ozy izy le olona hoe ohatran'ny tena lasa lalina loatra ianao fa sao dia mitapy amin'ny fivavahana io fa raha mbola te hiaraka amiko ianao dia hajanony io dia najan'le ranabavy le izy dia mikorotana be ny fiainako zao tsy mandeha amin'ny lohan'ny fiainako zao izy izy dia za te hiverina amin'ny fitiavana voalohany dia ozy aho matsy anazy hoe tsy miverina amin'ny fitiavana voalohany ianao fa tsy mbola nitia an'Andriamanitra mihitsy ianao raha natakalinao tamin'ny alalana fihezanteny tsy misy dikany Andriamanitra kanafonao tsy mbola nateraka indray ianao tsy fahateraham-bao tsy fiverenana amin'ny fitiavana voalohany ao fa ndana mihitsy miverina mibebaka mba ho ateraka indray ianao mety possible lavo ny zanak'Andriamanitra fa matsiaro nenina ianao anatinao ao dia tsy te hamerina tsony ianao fa tsy possible hoe kristianina ianao dia mahazo aina ianao miaina ao anatina fahotana mety mbola tsy nateraka indray ianao fa androany miantso atsika ny tenin'Andriamanitra iombona aminy amen miantso atsika ny tenin'Andriamanitra iray amin'i Jesosy miantso atsika Andriamanitra anao zay rehetra lazainy sy hiaraka aminy
mba tsy ho diso ny fanambarantsika momba an'Andriamanitra dia tsy maintsy tonga Jesosy na ny eo ny tenany izy dia niteny Jesosy hoe ohatr'izao anjeny tena momba n'ilay Andriamanitra ao an-danitra ao ohatr'izao anjeny tia ny ray za ihany anjeny ny ray anje ato amiko jereo za fa ohatr'izao le tena ao an-tsain'Andriamanitra hoe tsy manameloka mpanota tsy mora mitsara manangana raha sendra lavo amen tia foana be fandeferana masina marina naseho an'Andriamanitra ny tena endriny mba tsy hahatonga ny olona ho diso sy ho very. Ary zany ino fa na ny apôstôly aza tamin'ny fahatongavan' Jesosy dia diso ny fanambarana fatany. Raha nandinitsika rehefa mahita ny discussion amin'ny Petera sy Jesosy dia ohatrany tsy nino zany zareo hoe ho faty Jesosy. Satria amin'izareo ny Mesia ohatran'ny Davida miaraka amin'ny sabatra mandringana ny zanak'Israely ray manontolo hamonjy anazy eo ambany vahoan'ny Romanina tamin'izany. Nefa tsy izay mihitsy ny nahatongavan'Andriamanitra fa ny nahatongavan' Jesosy dia ho faty ary za mino an'ity hoe mety possible hoe zay nahatonga ny Jodasy nasangavarotra an' Jesosy. Satria nieritreritra izy hoe tsy ho faty Jesosy raha ho amidiny. Satria Jesosy mahavita manangana maty donc possible zany maneho ny fahefany fotsiny izy dia ho afaka ao anatin'ny fandrika io. Avy eo amin'izay izy nanamely tena be rehefa maty Jesosy. Ohatr'izany koa ry Petera nisy fotoana ny teny hoe ozy izy Petera hoe sanatria aminao zany ozy sanatria aminao zany ho faty zany. Satria diso ny fanambarana faty amin'ny momba an'Andriamanitra. Ka androany manana fanambarana marina momba an'Andriamanitra. Ao koa marina ny fanambarana momba an'Andriamanitra fa rehefa marina ny fanambarana momba an'Andriamanitra dia tsy azo ahozongozony ianao. Nanorina ny tranonao teo ambony vatolampy ianao ka ninona tafiotra ninona rika dia mijoro mahatoky foana ianao satria tsy teo ambonina fasika nanorenanao ny tranonao fa teo amboniny vatolampy antsoina hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta do tsy hitehaka mafy be ho azy. Haleloia. Manaraka manova ny fijerinao momba an'Andriamanitra. Fa ny faharoa koa dia zao rehefa miombona amin'i Jesosy tsika dia manova ny fomba fijeritsika ny tenantsika. Amen. Indray diso ny fiheveranao ny tenanao. Haleloia. Ary za ty teny amintsika fa na itsika raha tsy tena mahafantatra atsika. Miovaova ny zavatra tiantsika, miovaova ny zavatra mahafinaritra atsika, miovaova ny humeur atsika na ianao raha tsy fantatrao. Fa tsy maintsy ao amin'ny Kristy ianao vao fantatrao hoe iza marina ianao ohatry ny ahoana ny tokony lalanao ohatry ny ahoana ny lalana tokony izoranao. Ndosika fa tsika vetivety ny Kolosianina toko 7:7 epistily nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tao Kolosy. Amen. Kolosianina toko 7:7 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa maty ianareo izy ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Rehefa miombona amin'i Jesosy ianao dia fantatrao hoe ny fiainanao kay miara-miafina amin'ny Kristy. Ny mombanao kay miara-miafina amin'ny Kristy. Ny hoavinao kay miara-miafina amin'ny Kristy. Tsy izay lazain'ny olona hoe ohatr'izao ianao rapitso na hoe izay ianao zao ve na ohatry ny ahoana ny hoavinao fa ny fiainanao miara-miafina amin'ny Kristy. Teny aminao raha sendra manjombona ny andronao tsy mifarana hatreo satria ny fiainanao miara-miafinao amin'ny Kristy. Miara-miafinao amin'ny Kristy. Haleloia. Rehefa ao amin'ny Kristy tsy tsy hoe olona eto an-tany miezaka no any an-danitra. Amen. Fa ianao eto an-tany dia efa nafindra an'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany. Ianao zany tsy olona eto an-tany miezaka no any an-danitra fa efa nafindra n'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ianao miaina eto an-tany amin'izay ianao maneho ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no nahatonga an' Jesosy ny teny hoe ho tondra eto an-tany anie ny fanjakanao. Aiza le fanjakan'Andriamanitra? Fanjakan'Andriamanitra tsy aiza aza mandeha gauche droite nareo, aza manaiky ampiresan'olonareo, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy aiza fa ao anatinareo. Ary fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo mahatonga anareo lasa dia iaina fiainam-pahamasinana, iaina fiainam-pahamarinana, aneho ny vokatra ny fanahy, aneho ny fitiavana. Lasa fantatrao ny tenanao, fantatrao ny position misy anao hoe za zany zao ao amin'ny Kristy. Izay mahatonga an'izy hoe fahateraham-baovao. Efa nateraky ny dadanao sy mamanao ianao fa tsy maintsy ateraky indray ianao miova ny momba anao ray manontolo, miova ny fisainanao, miova ny natioranao. Raha nakaty ny lalanao dia lasa tsy antsony, lasa tsy tianao tsony fa lasa makaty indray ianao. Satria miova position, miova toerana ianao. Raha ava mivovotra ianao tsy ava mivovoka tsony ianao fa lasa singa ny Kristy ianao.
amen, lasa trano itoeran'ny Kristy ianao. Halleloja. Ao amin'ny Kristy ianao lasa hafa mihitsy. Fantatrao, lasa marina ny fomba fijerinao ny tenanao. Satria rehefa miombona aminy ianao dia lasa hitanao ianao ao aminy. Halleloja. Lasa sady manahaka azy ianao no maneho azy. Alizy tsy miaingo amintsika fa miaingo amin'ny Kristy. Amen. So ihany fa tsy nataon'Andriamanitra niainga teo amintsika koa aloha. Fa so ihany fa miaingo amin'ny Kristy izy. Amen. Ny Kristy ny eny dia eny, ny tsy dia tsy. Amen. Tsika mantsy mora miovaova be. So ihany fa miaingo amin'ny Kristy ilay izy. Ary ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia aza atao miaingo eo aminao. Fa ataovy miainga eo amin'ny Kristy. Ny tokantranonao aza atao miainga eo aminao fa ataovy miainga eo amin'ny Kristy. Ny safidinao aza atao miainga eo aminao fa ataovy miainga eo amin'ny Kristy. Dia tsy ho diso fanantenana ianao, tsy ho kivy ianao, tsy ho reraka izany ianao. Rehefa miainga eo amin'ny Kristy ny zavatra rehetra satria izy no ivo, izy no fototry ny zavatra rehetra. Amen. Na rehefa miombona aminy ianao dia hovainy. Halleloja. Hovainy tsotra ny dadanao ianao tsotra ny mamanao koa. Halleloja. Fa ataony tahaka azy ianao. Amen. Novanao Jesosy. Lasa tsy ny fahamarinanao tsony fa ny fahamarinan'ny Kristy. Lasa tsy ny fitafianao tsony fa ny fitafian'ny Kristy. Halleloja. Miainga eo amin'ny Kristy ilay izy. Tsy ny toetranao fa ny toetran'ny Kristy ao anatinao. Fiadanina pasteur. Tsy ny nofinofinao ilay izy. Amen. Tsy ny nofinofinao ilay izy fa ny nofinofin'ny Kristy ny amin'ny fiainanao. Lasa ny tena marina lasa tsy manana nofinofo tsony ianao. Fa lasa nofinofin'ny Kristy ny nofinofinao. Ka ny fijerinao ny tenanao mihitsy miova rehefa ao amin'ny Jesosy ianao. Fa nandray tsika mantsy mihevitra, nandray tsika diso ny fiheverantsika ny tenatsika. Eto dia mahatsiaro ny tantanan'ilay vehivavy Samaritana. Ao filazantsara ny Jaona 4 izay. Rehefa nresaka Jesosy momba ilay vehivavy Samaritana dia lasy Jesosy nandeha. Dia nandeha nakany nandalo any Samaria zany. Tena marina ny Samaria, ny Samaritana tsy manandra raha amin'ny Jiosy. Satria amin'ny Jiosy ny Samaritana dia jentilisa tena hoe rehefa mandalo ny Samaritana tonga dia mandrora. Tonga dia hoe tsy namatsika tony, tsy ekipatsika tony fa ho lafa mihitsy tony satria rehefa babon'ny Asiriana ny zanak'Israely tamin'izany dia nametrahan'ny Asiriana olona hafa firenena tao dia zany hoe nisy fifangaroana olona be dia be zany tao niteraka ny Samaritana dia lasa tsy tiany Jiosy fa Jesosy nandalo tao. Le vehivavy efa diso ny fijeriny tenany. Satria izy efa nahita ny tena no tsinitsinina. Izy efa nahita ny tena no fahiliky ny olona. Izy efa nahita ny tena no tsy misy raisina intsony. Fa tonga Jesosy. Halleloja. Ary tena mora mitory teny ao Jerosalema indraindray efa mitory teny any Samaria. Grave be satria niany le olona tsy tianao reny olona ankalainao olona tsy mahafinaritra anao no atrehanao any fa nandehanan'i Jesosy zany. Rehefa tonga tany Jesosy dia iny le vehivavy efa nandeha hatsaka rano. Rehefa lasa izy natsaka rano dia niresaka tamin'i Jesosy izy. Dia noentin'i Jesosy tsikelikely le resaka tamin'ny voalohany ozy izy. Fa valony nandraisany an Jesosy aloha tamin'ny voalohany. Ianao ve ozy izy Jiosy dia zao no teny zavatra be dia be izy. Fa aveo rehefa plus ny tombony resaka ny tombony discussion dia tsy fahavaly ty fa mpaminany ty ozy izy. Dia rehefa ny tombony resaka rehefa ny toyany resaka ianao zany le Mesia ozy izy. Dia lasa izy nakany an-tanàna nanambara ny amin'ny Jesosy. Zay mahafinaritra an'Andriamanitra zany mitondra anao pazapa izy mba aneho ny tenany aminao, mba hahafahanao miombona sy miray tanteraka aminy avy eo. Halleluja. Fahitan'ilay vehivavy ny tenany tao alohan'io fiainana io dia olona efa tsy misy raisina tsony ny fiainany. Olona efa potitra na izy raha menatra iseho masoandro. Fa Jesosy mahita hoe ao anatin'ity vehivavy ity misy evangelista goavana be hiteraka fifoazam-panao Samaria. Fa raha tsy niona tamin'i Jesosy io vehivavy io dia diso ny fiheveran'ny tenany. Fa niona tamin'i Jesosy, sofa niona tamin'i Jesosy izy. Dia lasa marina ny fiheveran'ny tenany. Satria raha nanao solomaso izy dia lasa Kristy ny solomasony dia mijery ny tenany izy dia mahita hoe evangelista izy. Ozy izy amin'izay ny Samaritanina rehetra rehefa nitory le vehivavy dia nandray an Jesosy ny olona tany. Dia rehefa tonga tany Jesosy dia nijanona tany mihitsy Jesosy andro maromaro. Dia ozy amin'izay ny Samaritana rehetra mantsy an'ilay vehivavy tsy no filazanao ihany raha nabavy tsy no filazanao ihany fa ny tenanay mihitsy ny nandeha ka fantatray fa izy tokoa mpamonjy izao tontolo izao.
androany koa tiako tsy tsirairay avy vokatr'izay fiombonana zay vokatr'izay firaisana amin' Jesosy zay iteny hoe tsy no filazanao ihany pasteur tsy no fanambaranao ihany pasteur fa fantatray ary ny tenanay mihitsy koa no mahalala satria ato anatinay Jesosy fa manotrona anay izy rehefa manay tsy ovy zay manotrona anay izy rehefa manay tsy aneo any Kristy zay manotrona anay izy rehefa manaiky zay ho taritiny soa ampiasainy tsy fafantarany olona fa fafantaranao vokatra ny fiombonanao sy firaisanao amin' Jesosy dia ho marina ny fijerinao ny tenanao. Amen. Resaka an'ilay Samaritantsika teo resaka vetivety amin'ny Petera. Halleluja. Petera nisy fotoana nihevitra fa tena tia an' Jesosy. Tena tia an' Jesosy ny lehilahy. Mbola Simona izy tamin'izany. Amen. Rehefa nandeha Simona Petera dia lasa nanjony dia niona tamin' Jesosy izy. Dia raha mandinika ianao Simona ilay karazan'olona mafanafany ireny. Karazan'olona ohatrany mafanafana ilay ao anaty fivoriana zany tonga dia mandray fitenenana tampitra izy. Miankina amin'ny zava-misy zany numerany e. Rehefa ohatra hoe androany zao tsy tia mivavaka raha teo zao Petera, Simona tamin'izany raha teo izy dia nafanafana be aloha izy androany maraina rehefa tonga indray ny amin'ny sivy dia miankina amin'ny patroany any indray numerany dia tonga ao tokantrano izy dia miankina amin'ny tokantrano numerany olona miovaovy Simona. Zay ny fahatsapany sy ny fahitany tena ny teo aloha. Simona zany karazan'olona ny teny amin'ny teny tsy fantatra be fa grave be koa raha anozina tampoka. Rehefa ohatra hoe mafanafana rehefa mivavabavaka ny miaraka aminy dia mafana koa izy ao anatin'izay fa rehefa olona mangatsiaka koa dia lasa ohatra an'iny koa izy ohatr'izany Simona. Rehefa nafanafana izy niaraka tamin' Jesosy teny dia ny tia an' Jesosy izy ivelan'ny fitiavan' Jesosy azy. Ny tia an' Jesosy izy ivelan'ny fitiavan' Jesosy azy. Nizaka ny tia an' Jesosy tamin'ny herin'ny tenany izy. Dia hoy izy hoe sanatria aminao raha ho faty zany. Fa Petera olona miovaova be Simona. Rehefa mafana ny andro dia mafana izy miankina amin'ny météo ny tempéramentany Halleluja. Hozy izy ao amin'ny Matthieu 7:7-14. Rehefa teo atendrombohitra ny fiovan'endrika Jesosy. Tampotampotra eo, tsara ny atmosfera, mahafinaritra ny fiarahana. Mipotra vany elia, mipotra vamy mosesy tsara ho atsika no mitoetreto. Tonga dia adiny ny rafozany, adiny ny vadiny, tsisy rarahina zany fa andao tsy tia tonga dia hijanona eto satria miovaova arak'izay Petera. Ary zay na tonga Jesosy namianarany hoe Petera, midika Petera hoe vato. Satria tellement miovaova be anao dia aleo atao hoe vato ny anaranao. Dia nomeny Jesosy anarana hoe Petera izy. Amin'izay tsy hozongozona intsony. Amen. Ao amin'ny Luka 2:2-7-30. Zesta be Petera. Luka 22:33. Sanatria aminao zany ozy izy. Nasika fa tsy vetivety ny tenin'Andriamanitra. Luka 22:33. Zao vaky ny teny amin'ny anaran' Jesosy. Ary hoy izy tamin'ny tompoko vonona anaraka anao na ao an-tranomaizina na dia ho amin'ny fahafatesana azy. Ohatran'izany Petera. Fa hoy Jesosy lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia andahy ny telo tsy mahalala ianao. Iny amin'izay Petera avany tonga avany ny vehivavy mety hoe mpivarotra angamba ilay vehivavy matoa maka entana vao maraina zany tao jeritra reny. Dia tonga avany niona tamin'ny Petera. Fa tena nodimy Petera fanina. Tsy fantatra eo izy tsy fantatra eo. Ary mahafinaritra ao ambonimbony kely eo Jesosy ny teny hoe ry Simona ozy hitako Satana ozy izy nikorokanao tahaka ny fanakofa ozy izy fa za ozy izy nivavakaonao mba tsy ho levina ny finoanao. Ohatr'izany Jesosy rehefa mijery. Amen. Ohatr'izany Jesosy rehefa mijery. Tsy nahita ny fahalavon'ny Petera teny hoe izy fa nahita an'ilay Petera rapitra izy. Amen. Zay mahatonga Jesosy maharo-po aminao koa. Zay mahita Jesosy na tonga naharitra taminao satria nahitanao androany izy. Amen. Ianao tamin'ny fakomaly mety mbola tany amin'ny boîte de nuit Andriamanitra tsy ianao any hita fa ianao mipetratra eto androany. Amen. Dia hozy izy Petera, tsy
fantatra ozy izy mantsy le intelo naneno am'izay le ko tonga sainjara talohany io moa izy direktra niova ny atmosfera niova combat ny atmosfera tonga de mivoaka ny sabatra tapaka ny sofiny maloko ohatra niovaovoatra Petera fa zao tao latsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste tanamen'ny mpianatra nirotsaka tao amin'ny Petera ny fitiavany Kristy ny fahafenon'ny Kristy le Petera namadika le Petera natahotra le Petera nandany Jesosy teo masony vehivavy no nivoaka ny toriteny teo a Jerusalema le feny tahotra lay niafina ary ny mpianatra rehetra nje samy mitovy ihany fa ny Petera fotsiny ny zoma amin'ny fiainany satria be vava loatra samy niafina daholo zao ihany rehefa samy maty ny tompo samy misitrika daholo satria tsy nieritretra hoe maty le naranako samy misitrika fa ny Petera ny zoma amin'ny fiainana ka ianao rehefa dedadedatra ianao dia hojan'Andriamanitra toetra amin'ny mahadedaka anao iny ianao atonga anao tsy hiankina amin'ny tenanao fa atonga anao hiankina amin'ny Kristy zany amen satria rehefa miankina amin'ny Kristy ianao dia tsy miova tsony ianao fa ianao le tahaka amin'ny Petera vato aorina eo ambony le vato lampy dia Kristy Jesosy amen dia ozy izy Petera toriteny Petera tsy mienatra tsony nanana fahasahina nanambara ny filazantsara ny Jesosy izy be dia be ny olona niova le Petera nandany Jesosy teo masona vehivavy no fampitedavana rehefa maty Dorcas miandana tsangany Dorcas nialiko Petera lay olona niovaova mora mivadika no nampiasain'Andriamanitra rehefa niombona sy ny ray tamin'i Jesosy izy ka za teteny aminao hafa ny fahitan'Andriamanitra anao mila miova koa ny fijerinao amin'ny tenanao aleloia rehefa tena grave zay moa zaoko zay moa anako zay moa zaoko rehefa tsy eo amin'ny Kristy ny ijerevanao ny tenanao fa mijerevany momba anao ao amin'ny Kristy jereo amin'ny Kristy ny tenanao asa fantatra Petera fa tsy izy tsony velona fa Kristy mivelona ao anatiny ary zao ny teneny ao amin'ny epistily zay nisoratany ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fasivy Petera voalohany toko faharoa andininy fasivy efa haitsika rehetra angambany hoe fa ianareo kosa ozy izy dia taranaka voafidy fanjaka mpisorona firenena masina nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazava mahagaga le olona feny tahotra lay olona nandany Jesosy teo masony vehivavy no nanana fahasahina ny teny an'izany rehefa novainy Jesosy rehefa niombona tamin'i Jesosy rehefa niray tamin'i Jesosy ary ny zavatra mahavariana dia zao nitsotra izy teo aloha nandany Jesosy teo mason'ny olona fa inona ny zavatra nitranga rehefa tonga amin'ny fotoana nisamborana anazy dia nitantara milaza fa nahatona teo ambony azo fijaliana koa Petera ary ozy izy Petera za tsy te hitovy amin'ny tompoko a za tsy te hitovy amin'ny tompoko a ary za tsy hitsoka nyity azo fijaliany ity tsy esitriva nyity azo fijaliany ity fa lohako ataovy any ambany dia ny tongoko ataovy any ambony le Petera feny tahotra ka za teteny aminao rehefa miombona amin' Jesosy ianao dia hafa ny fahitanao ny tenanao hafa ny fahitanao ny mombanao hafa ny fahitanao ny aminao ray manontolo teboka voalohany resantsika teo rehefa miombona amin' Jesosy ianao dia miova ny fomba fahafantaranao sy ny fahitanao an'Andriamanitra hoe iza marin'Andriamanitra tsy ho diso ny fanambaranao faharoa miova ny fomba fijerinao ny tenanao amen satria jerevanao amin'ny alalan'ny Kristy ary manaraka miova ny fomba fijerinao ny manodidina anao amen miova ny fomba fijerinao manodidina anao mahatonga anao lasa tsy mitsaratsara olona mahatonga anao lasa tsy mijuge mahatonga anao lasa tsy anameloka mahatonga anao ity foana ozy izy Jesosy tamin'ny Petera hoe nefa za ozy izy mivavaka ao anao mba tsy ho levina ny finoanao mahita ny hafa ho sarobidy ianao amen hitanao sarobidy ny ankohonanao rehetra manodidina anao ny mpiray vodirindrina aminao amen ny firenenao aleloia ny zavatra misy eto amin'ny firenenao miova ny fijerinao ny zavatra rehetra miova ny fijerinao manodidina anao na Jesosy ara eritrereto hoe Jesosy a rehefa tonga Jodasy amadika azy dia ozy hoe risakaiza ozy izy miova zany ny fomba fijerin'i Jesosy zany risakaiza oroka va nefa le olona andeha hamadika anao andeha hivarotra anao amin'ny alalan'ny vola 30 ka io zavatra nakalozanao an Jesosy io tsy misy dietrety hoe zao vola 30 zany efa tsy misy tsony ka io zavatra nakalozanao an Jesosy io tena maivana io fa mijoro tsara ho an Jesosy miaraha amin' Jesosy
miova ny fahitanao ny zavatra rehetra tahaka any Josepha. Rehefa namidy ny rahalahy Josepha, miova ny fahitany ny rahalahy. Halleluja. Ny rahalahiko tsy fahavaloko izy. Fa nataonareo, ianareo no ny saina nisy ratsy aho. Fa Andriamanitra kosa ny sainy izany hoso. Miova ny fijerinao rehefa miobina amin'Andriamanitra ianao. Miova ny fijerinao manodidina anao rehefa miobina amin'Andriamanitra ianao. Fa tena miteny aminao raha tsy miray amin'i Jesosy ianao. Fa na ny olona ao an-tranonao ary. Mitondra lago anao daholo izay hitanao. Na sosiety tsy manatsiny ary mampatezitra anao zavatra rehetra. Tsy misy loka tianao, tsy misy sakafo miditra amin'ny vavonanao zany. Rehefa ratsy ny communion amin'Andriamanitra. Fa rehefa tsara fiombonana amin'ny Jesosy ianao, halleluja. Rehefa communion amin'ny Jesosy ianao, afa ny fijerinao manodidina anao, afa ny fijerinao miray vodorindrina aminao, afa ny fijerinao miray fokotany aminao, afa ny fijerinao miray firenena aminao, afa ny fijerinao mpiara-manompo aminao. Miombona amin'ny Jesosy, miraisa amin'ny Jesosy. Fa ao ambadika izany fiombonana amin'ny Jesosy zany, ny fandresena sy ny fiadanana sy ny fitsarana. Ozy izy asafa ao amin'ny Salamo 7:70. Halleluja. Salamo 7:70. Rehefa nialina ny ratsy fanahy asafa, nahoana ny tao miadana ny ratsy fanahy, mananona miprehare sy ny sisa zay tantaraina ao anatin'io salamo io. Vavatry rehefa malalaka ianao, dia ozy izy hoe tena ohatrany tsy misy dikany ihany nandehanako tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fahitsiana. Perta be ahy satria ny ratsy fanahy raha ozy izy miadana na ny fahafatesany raha milamina be a. Fa ozy izy amin'izay, rehefa nakao tempoly aho izy, rehefa nakao amin'ny efitra masina indrindra, rehefa nakao amin'ny toerana izay nionany tamin'Andriamanitra, dia hitako ozy izy fa tsy misy dikany ary tena ratsy kay ny fisainako sy ny fijeriko. Ka indraindray ny fahadiso-kevitra ny amin'ny fijeritsika vokatry ny faharatsy ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Fa miombona amin'ny Jesosy, miraisa amin'ny Jesosy ianao, dia halala azo marina. Amen. Rehefa niditra tao amin'ny fiombonana izy, dia nahita ny fahadisoana izy. Amen. Mahita ny tenanao kely ianao dia mahita ny hafa ho lehibe. Halleluja. Ary fahatelo farany, manova ny fomba fijerinao, ny olanao, ny fiombonanao amin'ny Jesosy. Manova ny fijerinao, ny olanao, ny fiombonanao amin'ny Jesosy. Miova ny fiatrehanao. Rehefa miatrokola ianao dia hitanao Jesosy manome sens le zavatra lalovanao. Ny zavatra rehetra tsy tonga ho azy. Fa hitanao Kristy ao anatin'ny zavatra lalovanao. Miara-mitondra izay mavesatra aminao izy, miaraka aminao izy, mampianatra anao izy, manamboatra anao izy, mitahe anao izy. Mety misy fotoana ianao miditra anaty afo fa tsy mamotika anao zany fa mahatonga anao ho mafy zany. Tsy hahatonga anao ho mafy indépendante, femme forte, fa hahatonga anao ho mafy ao amin'ny Kristy. Amen. Allo tsy izy indépendante amin'ny Kristy satria tsy misy ngava zany. Alléluia. Ianao tsy nantsona foana ianao hiaraka amin'ny Jesosy. Lasa toeram-pamola volana ny zavatra lalovanao. Alléluia. Lasa toeram-pamola volana ny zavatra lalovanao rehetra. Ohatr'izany Josepha. Rehefa nanonofo tao an-tranony tao izy. Nofonofo tsy tanteraka ao an-trano. Ianao be nofo be ao an-trano dia tantarainao amin'ny olona rehetra izy. Fa ina zavatra nitranga. Tranga ny zavatra rehetra dia lasa tonga tany Egypte izy mba hatanteraka ny nofinofy. Tanteraka an'ilay nofo napetraka-Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ohatr'izany dia izay natonga anazy hoe nareo ny hevitra an'izany ho ratsy fa zany fa Andriamanitra ozy izy namadika an'izany ho soa satria izay le fahitan'Andriamanitra, izay le fijerin'Andriamanitra izay. Dia lasa niova mihitsy fomba fijerin'ny problemany. Ka ny problemanao teteny aminao eo anatreha'Andriamanitra kely be ny problemanao. Raha lehibe Andriamanitra dia kely ny problemanao. Fa raha kely Andriamanitra dia lehibe ny problemanao. Fa za teteny aminao goavana ny Andriamanitra ao, lehibe ny Andriamanitra ao. Tsy misy ny tahaka azy, tsy misy ny toa azy ary ny problemanao tsy problema rehefa miombona sy miray tanteraka aminy ianao. Mahita ny Kananita hohanina. Halleluja. Mahita ny fonja tsy momona rehefa ao anaty fonja ary Paoly sy Silasy fa manome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Ary ny fifantohanao dia lasa ao amin'ny Kristy rehefa miombona sy miray tanteraka aminy ianao. Zao amaranako ny afatra. Halleluja. Teboka voalohany resantsika teo miova ny fijerinao an'Andriamanitra rehefa miombona sy miray tanteraka aminy ianao. Tsy diso manomboka androany ny fanambaranao ny amin'Andriamanitra. Amen. Tsy diso ny fanambaranao ny amin'Andriamanitra. Rehefa fantatrao Andriamanitra dia fantatrao
fantatrao ny fiainanao, fantatrao ny hoavinao, fantatrao ny mombanao ray manontolo. Ao amin'ny Kristy no mety aminao, ao amin'ny Kristy no tsara ho anao. Ary faharoa, ndesantsika teo rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao dia fantatrao ny tenanao. Ary farany miova ny fijerinao ny tenanao azafady. Ary fahatelo miova ny fomba fijerinao ny olanao. Amen. Ianao mety mahita ranomasina fa Andriamanitra mahita tany maina fa miombona aminy fa le tany maina marina fa tsy le hitanao. Halleluja. Totsika hitsangana amin'izao fotoana izao hitehaka mafetsika ho an Jesosy hanao vavaka anankiray tsika amin'izao fotoana izao amen. Ao avy any amin'ny lanitra ny tananao dia manomboa miresaka amin' Jesosy dia teneny Jesosy hoe iombona aminao Jesosy. Ny fiainako tsy mety raha tsy miombona aminao. Tsisy fika Jesosy fa tsy maintsy miombona aminao. Tsy manana choix. Amen. Satria izany koa no mety amiko ary izany tsara amiko. Jesosy misaotra Jesosy fa niteny taminay ianao, nanambara ny sitraponao ianao, niresaka taminay ianao androany satria rehefa miombona sy miray tanteraka aminao tokoa izay dia fantatra hoe iza marina ianao. Jesosy tsy ho diso koa ny fijerinay ny tenanay sy ny fiheveranay ny tenanay. Aoko izay tsy hijery ny tenanay ivelanao, fa aoko izay hijery ny tenanay ao aminao satria ianao ny tena mahafantatra sy mahalalanay. Jesosy ary tahaka izany koa rehefa miombona aminao izay dia miova ny fijerinay ny manodidina anay, lasa manana maso-pitiavana izay, tsy mitsara, tsy manameloka, tia ny olona rehetra. Ary indrindra Jesosy miova ihany koa ny fijerinay ny olanay. Izay indray toa mety mahavaky saina an'izao tontolo izao fa rehefa ao aminao izay dia miova ny fijerinay an'izany. Misaotra Jesosy fa tsy miova ianao, misaotra fa niteny taminay ianao voninahitra dia ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta antsika rehetra anao hoe amen. Tiaka mafy be antsika ho an Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mahazo toerana vetivety dao mbola hitehaka mafy tsara ho an Jesosy tsika voatantsika androany afaka dia manao fanatitra voatantsika androany satria ampatsehivin'Andriamanitra ny asaribidin'ny fijery ary ny olana novahana androany dia olan'ny fijery diso raha voalavitra an'Andriamanitra tsika na raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny vahaolana dia mila miverina miombona amin'Andriamanitra, miverina miray amin'Andriamanitra mba ahita izay hita an'Andriamanitra, ahita tahaka ny fijerin'Andriamanitra. Amen. Zavatra nampianarin'Andriamanitra ny Abrahama teo izy hoe izay tazanao izy no omeko anao. Raha vao diso izany ny zavatra hitanao, resaka vision resantsika dia lasa izay ny zavatra azonao. Dia miinsiste Andriamanitra mba tena ho tanteraka ny fiovan'ny fijerintsika eo amin'ilay fiombonana, miombona tsara amin'i Jesosy ianao. Amen. Araka ilay teny mpanompon'Andriamanitra teo ranomasina sakana ny hitanao fa tsy izay ny tokony ho jerenao fa misy lalana sy tany maina ao ambany ao. Tsy afaka nanan'izay fomba fijery izay nefa tsika raha tsy miombona amin'Andriamanitra. Fantary tsara Jesosy dia izy koa mpafantatra tsara hoe izy ianao anova ny fomba fijerinao mahakasika ny zavatra manodidina anao indrindrindrindra ny ankonanao, ny tokantranonao, ny asa mandraranao dia rehefa tsara ny fijerintsika dia miasa Andriamanitra mahatanteraka n'ilay fahatsaran'ilay fijery. Zay tena akaikinao mianatra tsara fijery hoe satria Andriamanitra manana fijery tsara hoe. Nao tsika hisangana dia anao fofantanana ankasitraka ny tompo. Misaotranao izay ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny amanginao vao maraina, amanginao amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Misaotra fa ny famindram-ponao tonga any mbola afaka nanantona anao indray androany. Maro amin'ny olana tsy mety mivasy mianaka ary mitombo no avy amina fomba fijery diso satria tafasaraka aminao izay ary tsy mba tafiombona aminao. Misaotra fa androany maraina renay fa voniny eto ny famindram-ponao, afaka manantona antrany izay, afaka miverina dia misaotra betsaka. Raha amakivaky ny tontolo andro, amakivaky ny herinandro izay vavaka izay mba ho voatahiry ny fomba fijery tsara, mifanaraka amin'ny fahafahany miombona aminao izay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ahatonga anay ahay amoaka ny vokatry ny fanahy, fahatsaram-panahy sy fahatsara-toetra ko any amin'izay rehetra alehanay, amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra atrehanay dia isy fiantraikany eo amin'ny fomba fijerinay
ny fiombonana aminao ary ho tonga saina ara-potoana zay fa raha vao milatsaka eo amin'ny nofo ny fomba fijery dia zay no symptôme na ny marika amantarina fa tafasaraka aminao zay. Zavatra anisany angatahana tompo mba tsy hisy intsony ny irika na sekondra faran'izay foy atonga anay ho tafasaraka aminao. Tsarovony tsiraray avy zay tonga vao maraina nangetaheta sy nitady anao. Zavela isy anapatsapana hoe ny alamaina vita fanatrehana na inko hoe mbola mavesatra. Tsarovony tsiraray avy na ny fiainatokantrano ny ara-pahasalamana ny fiainam-panahy ny asa mandrara ny resaka fianarana ho an'izay mety mbola mianatra na ny fianarany ankizy ny ho avy zay rehetra makasika anay tonononay sy entinay eo natrehanao zany tsy asianay fanahiana dia misaotra betsaka fa ho tsara fefary ty taony ity, ho tsara ho anay ty herinandro ity, ho tsara ho anay ny tontolo androandroany, ho tsara ho anay ny fiarahanay aminao satria miaraka aminao zahay ianao lay tsara tompony fahatsarana ary tsy misy afa-tsy fahatsarahanao aminao mba hafahany amin'ny teny tahaka an'i Josefa fa ny olona mety misaina an'izany ho ratsy fa ianao tompo mamadika izany ho soa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tanteraka avy amin'ny fiombonana ao amin'Andriamanitra ny fisokafan'ny fijerinao sy ny fahitanao ny vision-nao hifanaraka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa mahita ny fitondran'Andriamanitra ho tsara ianao manomboka androany. Ninninona tsy takatry ny saina, ninninona mety ho tsy eken'ny saina, ninninona ohatrany tsy detiana, ohatrany tsy mahafinaritra eo amin'ny nofo hisokatra ny masom-panahinao ahita fa tsara ny fitondran'Andriamanitra anao, tsara ny fitantanan'Andriamanitra anao, tsara ny fotoana amalian'Andriamanitra vavaka anao, tsara iny le valim-bavaka mbola tsy tonga iny satria Andriamanitra mikajy ny fijoroany fiainam-panahinao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa me mahita koa ianao fa misy zavatra tsara napetraka Andriamanitra eo amin'ny manodidina anao amin'izay rehetra trehanao, aza rehetra mety lalovanao tsofina rano hivadika eo tonga fahagagana, voninahitra, fahatsarana, vavolombelona, mandehana herinandro tsara ty herinandro ty avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao tsisy antony hampisaraka anao ny fitiavan'i Kristy. Tsofina rano mandrese, mandroso ary mahomby aza miaraka amin'i Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao anao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao